Miarabantsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny zoma 5 martsa 2024 izao. Ny zavatra ho teneniko voalohany indrindra dia ny antsoavo amin'ireo atao faraniko sosina hoe mpitondra fanjakana malagasy ary ireo hery mandala ny fahamarinana sy ny tandalana rehetra maneran-tany, mangataka ny amitsolana amoahana fonja an'ireo 12 menada izay nidina, nosamborona sy nogadraina tsy andrarina fa nitsakitsahana tanteraka ny zo eo amin'ny tsirairay, ny zon'olombelona izany, zay tsy nirarahiana fa nisosena dia ny zo aman-kasina na dignité izany, fisamborana eny Amasom-bahoaka, sanatria ohatran'ny hoe olon-dratsy na olona mpamono olona tsy fanajana ny zo mivezivezy malalaka, zany hoe droit d'aller et venir, tsy fanajana ny zo fananan-javatra na ny droit à la propriété. Zoan'izy ireo no nanana akanjo menamena sy ny akanjo menamena, ary koa zo amin'ny fiarovana azo antoka na atao hoe droit à la sûreté, zany hoe ny fananany ny atao hoe présomption d'innocence, zany hoe tsisy mahameloko azy mialohan'ny fitsarana ka tsisy antony hanagadrana azy, ary koa ny fiarovana ny droit amin'ny fiarovan-tena, zany hoe droit à la défense. Eo amin'ny lafiny fitsarana zany dia tokony manana avocat tsirairay ireo olona nogadraina rehetrarehetra ireo, ary ny fahafahany amin'ny lafiny fandriampahalemana na protection publique, zany hoe ireo tafy-bahoaka tokony miaro vahoaka indray no mamolotra, misambotra sy mampiditra ny olom-pirenena tsy manan-tsiny any aty-gadrana. Ka izany no anaovako antsoavo, ary koa iangaviana ny amoahana azy ireo tsy misy atakandro. Manarak'izay dia efa ampy ireny horera hitantsika hatramin'izay, tsy takona fenina ary ny baribary tamin'ny 5 febroary 2024 lasa teo. Tsy ilaina resaka intsony satria efa feno tanteraka arabaky teny ny indicateur rehetra, zany hoe ny proof mahajadona, zany hoe mahadictateur, tsy misy hafa amin'ny Hitler sy Pinochet any Rajoelina. Ireny fitaovam-piadiana mahery vaika
izay tsindrina eto fa tsy ara-dalàna ny nampidirana azy, zay tsy mifandanja velively amin'ireo mpanao fihetsiketsehana zay tsy nanana afa-tsy-tanam-polo, ary ny lamina tsy nisy mikorotana na ny ray, ary koa ireo tafika ny rongo fiedina hatrany Tampindoka hatrany Paladia, nanao saritava hatramin'ny milisy vahiny tsy fantatra aveza na aveza, dia profo fa tsy tafy-bahoaka intsony, satria mazava ny hevitry ny tafy-bahoaka amin'ny teny malagasy mazava be, tafika avy amin'ny vahoaka, miaro ny vahoaka, tsy tafika intsony ny mpiaro vahoaka reny fa efa mpamorotra vahoaka ny marika. Ka tsy mila averimberina intsony ny lalàna momba ny zo fototra eo amin'ny zon'olombelona na hoe droit fondamentaux, zay lalàna iraisam-pirenena na droit universel, zay tsy misy voahaja na iray aza. Ka ho reraka fotsiny tsika hitanisy izany, tsy misy hafa amin'izay koa ny resaka momba ny demokrasia, ny fototry ny demokrasia, zay efa naverimberina teto, zay tapitra nodikaina sy nosena hatrany am-piandohana, satria fanongana fanjakana no nangalany ity filoha ity ny fitondrana. Zany hoe sady nanonga-panjakana izy tsy miaiky ho mpanonga-panjakana hatramin'izao, tsy miaiky ny fangalaram-bato zay nataony tamin'ny lisy mpifidianana doublon, ary tsy miaiky fa tsy nifidy azy ny vahoaka 20 tapitrisa, satria rehefa kajikajina dia olona tsy misy eo amin'ny 2 tapitrisa eo no tena mifidy azy tamin'ny fifidianana. Mbola betsaka ary zany satria ireo doublon mbola betsaka lavitra no nolazaina fa nifidy azy, fa mbola tsy voaporofo marona koa. Ka olona tsy manana zany atao hoe sens de l'état zany ty rangahy ty, zany hoe toetra mahampitondra, zany hoe mpitondra ho an'ny malagasy rehetra na mifidy anao na tsy mifidy anao. Tsy hananany velively zany, satria reo mpanolotra dia zay maronisa dia heveriny ho mpanongam-panjakana efa tsy mitovy hevitra aminy sy fahavalo-pirenena. Ka tsy misy tanteraka ny vely rano nampanantenainy, fa pitikasa kely eto sy eroa, mipitapitahana sy anaovana propagandy lavareny. Filoham-pirenena zany ianao tsy tokony hanao propagandy amin'ny antokonao intsony, mapara tsy mapara eroa, lokoina oranjy daholo ty toerana rehetrarehetra ty, ny ronono atavy sy ny lainga sy ny fitaka
sy ny fampanantenana pôkaty tsy misy farany mankaleo ka ampy zay fa feno ny kapoaka amin'ny malagasy zay 3 taona nahitana ny tavanao zay ka matoa tsisy zavatra mivaingana zavatra nataonao hatramin'izay de efa akoho tsy naneno hatramin'izay ho fitenenana efa lany mikary ka oka ho ampirimintsika am'izay ty resaky hoe avelao izy aloha hiasa zay foana mantsy ny re tsy misy azo andrasana amin'ny olona ohatran'ny itsony ny famelana azy teo de izao ny vokany ny asan-devoly no nikotrehany mangingina tao de reny raha tsika mahity reny ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna na helikoptera na reo tanky na reny fitaova-basy ka raha olom-banina sy tena hoe matahotra an'Andriamanitra tsy hamoritra mpiray tanindrazana aminy ohatran'ireny tsy misy maha olona an'io tsy mahay manaja tena sy tsy manaja ny toerana zany hoe filoham-pirenena zany inona moa ny aiza ny aizany ny azy zavatra toerana nangalarina fa tsy azo amin'ny ara-dalàna tsy manaja ny vahoaka ary satria mandainga mamitaka mamono vahoaka reny raha tsika nahity reny mpianatra sy lofodimbin'ny ala no firina tamin'ny Balarel tany Toamasina eo ampitankinan'ny zony zay tena ara-dalàna tena tsy rariny ary tsy azo ekeny ary mpamboatry firenena satria manodikodina manokolikoly ny volam-bahoaka resaka bombo resaka tsy fantatra ohatrin'ny écran plat resaka CVO sy ny karazan'ireny vola amina miliara ny nanjary na tsy hitany naleny tsisy profo tsisy trasy tsisy comptabilité mazava nefa sady efa vola trosa zay baben'ny vahoaka malagasy zay efa mahantra indrindra eran-tany ary eo koa ny trafika maizina resaka angamena resaka volamena reny tratra farany teo an'ny Jonesco eto Madagasikara izy mikorobaka fotsiny tsisy mahita tsisy madinika napirina mavita an'ireny fa nareo lohany eo amin'ny fitondranao no tompona andraikitra mivatana amin'ireny ary tsy ahenompeo zay indrindra mahameloka anareo satria raha tena tompona andraikitra zany sy madio tokony hijoro hiaro ny harem-pirenena tsy ho verivery foana ohatran'ireny ka efa loza ho an'ny firenena ary fanitro be ny tany mandrangaranga ny faharatsiny ty rajony ty izy no tsy manao ny asany sy ny andraikiny ara-dalàna
sady tsy marina satria manao zavatra maizina tsy misy mangarahara, lany ny vola, manjavona ny vola, tsy tazena leny, tsy azo porofona hoe nakaiza sy nakaiza, ohatrina sy ohatrina, ahoana ny nampiasana azy ara-dalàna na tsy. Ka rehefa tsisy ny vola de tsy misy zavatra mandeha amin'ny lotony, tsy voaloha daholo na ny karama na ny indemnité hatramin'ny vatsim-pianaran'ny mpianatra zay efa zara raha misy voavaisina, teraka savorovoro sy korotana manerana any Madagasikara izany rehetra izany. Rehefa nitaky ny vahoaka ny ilazana ny marina sy ny mangarahara de lazaina fa mpanakorotana sy fahavalo-pirenena mihitsy ary mpanongam-panjakana. Rariny tokoa nareo no namoaka ny hoe mpanongam-panjakana, fa ny tena izy sy mazava dia ahongana teo rehefa tsy mahavita azy sy mpandainga, fampanantenany tsy misy, ary koa manao ny tsy mety. Tsy azo ereferina zany eo amina mpitondram-bola indrindra eo amin'ny firenena, eo amin'ny repoblika izay mitantana ny volam-bahoaka, ny volam-panjakana. Ka rehefa tsy mahavita azy dia miala satria ny firenena tsy ho azonareo atao kilalao tsy misy farany tahak'izao, sady efa olona tsy marina no mbola mamorotra vahoaka taky ny zany rariny sy hitsiny ary ny mangarahara zany. Miala raha miziriziry hanohy ny fomba jadona ianao, zany hoe azo lazaina amin'ny teny hoe efa point de non retour, tsy afaka miverina ny vahoaka koa zay manana ny rariny ao amin'ny fitakiny de tsy empotra amin'ny fitakina hatramin'ny farany, fitakina ny rariny sy ny marina, any hoe ny vérité. Efa pare dia ifankahita eto zany tsika. Tandremo fa taloha ela be amin'izany hoe demokrasia occidentale na demokrasia tandrefana zany de efa nanana fahendrena tsara lavitra, rafitra tsara rafitra noho zany demokrasia zany ny fiarahamonina malagasy, izay fototra tamin'ny fahamarinana, zany hoe ny marina, zany tain'omby mivadika hoe tsisy sa mangalatra, tsisy sa maka zany intsony, tsy mangalatra akory, tsisy sa maka satria rehefa mivadika ny tain'omby de efa mana tompo. Ary koa
misy ny fanajana tanteraka zay tena nanome asina sy aja ny vahoaka ka naleo alan'andrina toy zay alam-bahoaka zany andriny zany tokony miaina tamin'izany fotoana zany afaka manapa-doanao na mamono anao fa aleo alan'izay andriny zay toy zay alam-bahoaka ka efa navadiky ny vahoaka malagasy mipejy ny fanjanahantany frantsay ka tsy anaiky fanjanahana na geja vaovao indray ny malagasy tonga amin'ny hoe lasa vazaha solo vazaha marina fa vazaha taratasy ny filoha fa tsisy anaiky izany naovinanaovina ampy izay fanjanahantany sy fanakejana na mpahoriana na mpijaliana ny vahoaka malagasy izay ka tsy mbola teraka ny olona jadona na dictateur angejany malagasy raha tsiraka nanao wakany nanao zay vitany fa tsy maintsy miala maina ihany ny farany ary zay tsy misy hafa koa ny lalana miandry anao ary tsaroa fa tsisy fitondrana afaka hijoro amin'ny jadona izany mandrakizay tsisy olona anaiky zany tsisy olona anampy zany ary koa mamono tena sy mamono firenena ny olona manana hevitra maloto sy tsy vanina angeja sy amoritra ny mpiray-tanindrazana toy amin'izany tsy hisy mihitsy ny filaminana ary tsisy koa ny stabilité eo amin'ny firenena raha mbola fitondrana tsy manaja vahoaka sy manao eritreritra ohatr'izao no misy eto amin'ny tanitsika ka hiteraka korotana tsy ho zakan'ny rehetra ary ianao ny voalohany amin'izany ka aprimo ireo fitaovam-piadininao avy ianao ny député anao tatitra milamina ary ny tokony ho izy dia tokony zony ny vahoaka sy ny solombavam-bahoaka Antananarivo ny manao izany tatitra zany amin'izay toerana tiany ale kianjan'ny demokrasia ny fanaovana tatitra zany ny dikany hoe kianjan'ny demokrasia fivoriana fanaovana tatitra politika zay anisan'ny ao anatin'ny fototry ny demokrasia de ny fahalalahana mivory ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny kahalalahana ao anatin'ny fahalalahana tanteraka na hodikodinareo nataonareo ohatran'ny firaka takalo
ny vahoaka navezivezy tsy avelana keny amin'ny kianjan'ny demokrasia, tsy navelana keny amin'ny 13 mai, resahana ndraiky io ny soa mandrakizay, izao ndray any Tanjombato no nefarany. Zany hoe efa natao le izy de tsy maintsy tohizana, fa mahakelikely finoana satria raha nanao fahazahoatra nalalaka zany reo a, efa nalalaka hatramin'ny voalohany io, fa mbola hitohy ny fanidina lalana, ny fisakanana etsy sy eroa, ka moramora aminy kokoa ny anidy ny Tanjombato satria lalana roy ihany no miditra ao, lalana ray miditra, lalana ray mivoaka, zay lalan-kely ihany zavatra tsisy antony manidy an'izany. Ary misy ihany koa le fandrika am'le hoe amin'ny toerana privé, zany hoe an'olona mahaleo tena, de raha valo manana le toerana, iny efa hain-drareo mihitsy nanao manipulation momba an'iny hatramin'ny voalohany, satria zay zavatra rehetra mitranga de raha valo manana daholo ny tompony andraikitra, satria hain-drareo no mampihetsika ny olona, mampiasa compte faiky, ny olona koa mamaly rahateo, dia lasa resaka miodikodina sy fialana andraikitra ho an'ny fitondrana hatramin'izay. Ka ty atao amin'ny kianjan'ny Magoroa ity dia ho avy indray izy hoe raha valo manana menakavy no ketrika an'io, ka ny tena tanjona sy tena hoe idealy zany a, tsara indrindra dia ny iverenana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai, avelao ny olona andeha malalaka eny amin'ny zavatra toerana tiany anaovana ny fivoriana tiany atao, tsy misy hafa ny nataonareo tamin'ny fotoanany anie, nandeha zay tianareo natao, nakany amin'ny Ambohijatovo nareo, nakany amin'ny 13 Mai nareo, tsisy nisakana anareo, ka avelao koa ny olona hivezivezy malalaka fa aza sakatsakana anareo, ary ampy izay raha matahora amin'ny fitaovam-piadiana sy ny zavatra tsy mifanaraka velively amin'ny olona manao fihetsiketsehana milamy mampahindrina, ampiriny koa ireo mpanakorotana sy mpila kisa sy mpila vaniny ary manao provocation ny vahoaka, de angorony ny entana de miala moramora, fa rehefa piretina amin'ny vahoaka, gejainareo ny vahoaka, ohatran'ny fotaka, pirety ao anatin'ny tananao ny fotaka raha vao tananao, fa tsy maintsy mitady lalana foana, ka rehefa somenao ny kianjan'ny 13 Mai de eny amin'ny lampany nefa rany io ohatran'ny rehetrarehetra, satria any no misy ny fahefana, ka asio fisainana, asio fandinihana, fa tsy vita ny didiny Besandry ny fitondrana firenena. Maheriza daholo tsika menakavy, vavaka ho an'ny tanindrazana tsika, dia manao mametraka ny veloma mandram-pianindray.